Nouvel ordre mondial, l'ordre mondial, l'ordre mondial. Na lamina vaovao maneran-tany, vaovao maneran-tany, vaovao maneran-tany. Krizy ara-bola, krizy ara-tsakafo, ady, daroka bomba, terrorisme, onja tsy fata-piaviana, aretina tsy fata-piaviana, entona tsy mazava eny amin'ny rivotra, fahasimban'ny tontolo iainana, loza voajanahary mahery vaika amin'ny fanesy, fikarohana siantifika mampieritreritra, fiainam-pianakaviana rava, homosexualité na fivadiany lahy samy lahy na vavy samy vavy, fikambanana miafa, fanjakana tsy hita maso, puce électronique. Tonga ho azy ve izany rehetra izany? Sa iza no ambady izany rehetra izany? Inona ny tanjony? Isy fitsarana ve izany rehetra izany? Vahaolana ve ny nouvel ordre mondial na ny lamina vaovao maneran-tany? Fikambanana miafa, fanjakana tsy hita maso, puce électronique. Inona daholo izany rehetra izany? Dia faly miarabanao izay manaraka ity famelabelarana ity zany ny tenanay. Alohan'ny hanombohana dia hisarihana ny sainao avy hatrany ity voasoratra anaty baiboly ity, raha naka fanahin'i Jesosy Satana. Matio 4:4-5. Ary ny devoly nitondra azy niakatra dia naneho azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy, meko anao izao fanapahana rehetra izao ambany voninahiny, efa natolotra izany ka izay tiako no meko azy. Ko raha iankohako eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Raha ataontsika hoe amin'izao fotoana izao no hitrangana io, dia ny fanjakana rehetra nasehon'i Jesosy dia ny fanjakana Amerikanina, Frantsay, Malagasy, Anglisy, Rosianina, Sinoa sy ny sisa sy ny sisa. Ary nampanantenain'i Satana an'i Jesosy, fa raha miankohaka amin'ny Satana izy dia omena azy ny fanapahana amin'ireo fanjakana rehetra ireo sy ny voninahiny. Mazava ho azy fa i Jesosy moa nanda. Nefa kosa tamin'ny zanak'olombelona dia nisy vondron'olona vitsy anisa nanaiky an'io satria tsy nionona tamin'ny harena tsotra fotsiny fa nangetaeta te hanjaka amin'izao tontolo izao mihitsy. Ka dia manasa antsika raha hanaraka ny tohiny ahitantsika ny fahatanteran'izany rehetra izany. Mety anontany ianao hoe inona izany nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany izany? Ka ny valiny tsotsotra azo aminanao dia izao: arak'izany anarany izany hoe lamina vaovao maneran-tany dia hisy mihitsy izany lamina vaovao apetraka manerana an'izao tontolo izao mba hifampitondrana sy hifampifaizan'ireo firenena rehetra maneran-tany. Ny tompo-kevitra amin'izany moa dia ireo lohandohany maneran-tany, dia ireo filoham-pirenena amin'ny firenena matanjaka izany sy ireo sangany any amin'ny sehatra hafa. Mety anontany indray ianao hoe fangasika mikorotana no hoe asiana lamina vaovao, ary ny lamina misy amin'izao fotoana nga tsy mety ho ianao. Ho valin'izany dia manasa anao hanaraka ireto trangan-javatra manaraka ireto izay mampiseho ny korotana misy amin'ny fiainantsika zanak'olombelona amin'izao fotoana izao. Asa raha mba malasa saina anao ny zava-misy maneran-tany amin'izao fotoana izao, fa tsy mitsahatra ny faravana sy ny fahasimban'ny tontolo iainan'ny zanak'olombelona, ny fari-piainany, ny fahasalamany, ny toe-tsainy, ny fandriampahalemana. Samy manantena daholo ny zanak'olombelona hoe hiatsara angamba raha pitso, kanjy ratsiratsy kokoa hatrany no hita. Olay raha namana iray izay hoe tsy lamina mihitsy izao rehetra izao raha tsy midina mihitsy Andriamanitra mandamina azy. Vazivazy mifangaro faniratsirana no nitenenany azy, nefa toa ohatrany marina ihany. Raha tena dinihana tokoa mantsy dia mampanontany tena hoe iza moa izany ny olombelona andrasana anarina izany rehetra izany? Manasa anao mihitsy aho hikaroka hoe iza ny olombelona azo antenaina amin'izany? Ohatrany lasa ny eritreritra hoe sao miandry Paoly ary tsika ity e. Ho fanampin'izany ny mponina mitombo isatrany, nefa kosa ny harena voajanahary toy ny rano, ny ala sy ny loharanona angovo toy ny petrolina na ny solitany dia tsy mitsahatra mihena. Ho toy ny ao anatina fianakaviana ray maro anaka isika rehetra maneran-tany rehefa antsoatsy, ka rehefa tsy ampy ny sakafo dia miady ny ankizy ary tsy maintsy misy ny fetsifetsy sy manambaka. Arao indray ary ty trangan-javatra manaraka ity.
mitsinjo fa tsy ho ampy mizara amponina rehetra maneran-tany ny arena voajanahary Antsoatsy, ary efa hita zany amin'ny krizy ara-tsakafo amin'izao fotoana izao. Raha mpiompy ianao ka tsy ampy ny sakafo, tsy maintsy miady ny biby ompianao, ka amin'ny vahaolana dia na ampitomboanao sakafony na ianao nisan'ny biby izay ompianao zany. Dia toy izany koa ny zava-misy maneran-tany amin'izao fotoana izao. Miaina trano ny arena voajanahary ka Antsoatsy dia tsy ho ampy mizara izany satria ny mponina tsy mitsahatra mitombo, ary tsy ho ampy mizara toy izany koa ny sakafo. Ka ny vahaolana dia na atao izay iarovana sy ampitomboana ny arena voajanahary na ena ny isan'ny mponina. Hatramin'izao aloha tsy arak'ilay filazan'ilay ranamana tary aloha fa dia tsy mbola nidin'Andriamanitra hitsinjara ny sakafo ara-drakiny, ka tsy maintsy itsika samy olombelona no mifandamina. Ny fanontaniana mipetraka nefa dia hoe tena vonona amin'izany ve tsika zanak'olombelona? Mampieritreritra anao aho hamaly izany fanontaniana izany amin'ny alalan'ity trangan-javatra manaraka ity. Izao no hita any amin'ny firenena sahirana. Azo an-tsaina fa na ny herentina amin'n'aloha toy ny zaza rehetra aza dia tsy hanana an'izao zaza izao. Tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever heard. Mad world, mad world. Children waiting for me, and I feel the way that every child should sit and listen. Say, what's my lesson? Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Alaivo an-tsaina ny fijalian'io zaza io dia tsy mahalala tsy misy, ary ny fahorian'ny ray aman-dreny tsy afaka manoatra amin'ny hainy fitaraina-janany. Raha izay zany tany amin'ny firenena sahirana, toy izao kosa ny any amin'ny firenena matanjaka. Araky ny vinavinan'ny ONU na ny firenena mikambana nefa hono ny vola mety navata tanteraka an'izany hanoanana eran-tany izany dia mitovy tamin'ny teti-bolan'ny tafika Amerikana tamin'ny taona 2014, izany hoe 40 milliards de dollars tany. Araky ny vinavinan'ny ONU ihany koa, ny 400 ny arenan'ireo olona 520 izay manan-karena ny eran'ny tany hono dia efa ampy ahafahan'ny mponina rehetra mahazo izay ilainy amin'ny lafin'ny fitsaboana sy ny fampianarana ary amin'ny lafin'ny ara-tsakafo. Ny tiana ho tenenina zany dia izao hoe misy ny vola entina mahana izany olana ara-tsakafo izany, saingy indrisy fa any ampelantanan'ny olom-bitsy izay tsy manana eritreritra ny tondra tena vahaolana no misy an'izany vola izany, ary alen'izy ireo mandany vola amin'ny ady sy ny famoronana krizy isan-karazany, satria ny vahaolana hitany dia ny fampihenana ny vava-mihinana na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Izany hoe hatramin'izao aloha zany dia tena mbola sarotra ny eritreritra hoe itsika samy zanak'olombelona no hamahan'ny olana.
Naroson'ireo londoa maneran-tany ara ny nouvel ordre mondial na ny lamina vaovao maneran-tany ho vahaolana amin'izany rehetra zany. Betsaka nefa ny manahy fa ho fanandevozana amin'ny endriny vaovao izy ity ka ho lasa toy ny biby fiompy fananan'olombitsy izao sy anao. Asiana marika, aray maso, ampiasaina ary vonoina izay tsy afaka miasa fa mandany sakafo fotsiny sy ny sisa. Izany indrindra no mahatonga ireto olona ireto manao izao vidinana an-dalambe izao, izay entina manohitra ny fametrahana izany lamina vaovao maneran-tany na nouvel ordre mondial izany. Izany rehetra izany no fakafakaina amin'ity famelabelarana ity. Ty banderole misy sora-baventy hoentin'ireo ty moa zany dia midika hoe stop au nouvel ordre mondial na hoe atsaharo ny lamina vaovao maneran-tany. Ka inona marina ary ny tena ao ambadika io nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany io. Raha ny dradradradrain'ireo mpivohy azy aloha dia hoe politika masoa io ary fomba maro kokoa ny ilazany azy toy ny hoe mondialisation, globalisation na amin'ny teny gasy hoe fanatontoloana. Ny hevitra ambadika kosa araka ny fahitan'ireo mpandinika azy dia tetikadin'olombitsy te hifehy loharanon-karena rehetra manerana izao tontolo izao sy ny mponina rehetra maneran-tany. Ka io ilay ohatra nomentsika teny aloha hoe rehefa tsy ampy ny sakafo anatina fianakaviana maro anaka iray dia tsy maintsy misy ny fetsifetsy sy ny manambaka ny sasany. Ny fomba entin-dry zareo hifehy ireo loharanon-karena sy ny mponina ary dia ny fametrahana fanjakana tokana maneran-tany. Ka amin'izany dia ray ny fanjakana, ray ny tafika, ray ny vola, ray ny toe-karena, ray ny fomba fisainana. Izay ilay ataon'ny zareo hoe pensée unique ary ny tena mahagaga dia ity ray koa ny fivavahana. Raha tafapetraka zany io fanjakana tokana maneran-tany io na gouvernement mondial hoy ny vazaha dia ho foana ny fahaleovan-tena ny firenena tsirairay satria dia ho ambanin'ny fifehezana io daholo izao tontolo izao. Efa ela hono no nanomboka ny fametrahana tsikelikely an'io nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany na ilay fanjakana tokana maneran-tany io. Ny nananganana ny ONU na firenena mikambana sy ny rafitra manodidina azy no dia efa anisan'ny dingana mizotra amin'izany. Le nouvel ordre mondial se décide ici aux Nations Unies. C'est un gouvernement mondial. Ka tsapa tokoa ankehitriny fa toa saritsarina fahaleovan-tena fotsiny no misy amin'izao fotoana indrindra fa ho an'ireo firenena sahirana. Ary ao indray ary reto tranga manaraka reto izay manamafy izany voalaza izany. Na dia lazaina fa mahaleo tena aza ny firenena tsirairay dia tsy samy afaka anao izay tiany atao fa misy ny fampifehezana eo anivon'ny vondrona iraisam-pirenena na ny firenena mikambana na ny ONU mba hisian'ny filaminana maneran-tany. Hita taratra moa izany amin'ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria na dia firenena mahaleo tena azy tsika dia tsy afaka ny hanapa-kevitra samirery amin'izay tiantsika mikasika ny firenentsika raha tsy mahazo ny fankatoavan'ny vondrona iraisam-pirenena. Hita taratra ihany koa izany amin'ny zava-mitranga ao Libia izay firenena mahaleo tena nefa dia hiara-ny fanafihan'ireo tafika iraisam-pirenena rehefa tsy mifanaraka amin'ny fijerin'ny vondrona iraisam-pirenena. Aiza ho aiza ary tsika izany izao amin'ny fametrahana izany nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany izany. Efa milaza ny tokony hametrahana izany amin'izay ny ireo londoa maneran-tany toy ny Andriamatoa George Bush rainy sy George Bush zanany izay samy filoham-pirenena Amerikanina teo aloha. Ao koa ry Andriamatoa Barack Obama, filoha Amerikanina amin'izao fotoana, ry Andriamatoa Nicolas Sarkozy izay filoha frantsay amin'izao fotoana ary ny papa. Anisan'izany tia kabariny Andriamatoa Nicolas Sarkozy, filoham-pirenena frantsay izay hoenotsika 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial.
Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Rafitinina izy teo de manizingizina izy fa tsy mety intsony ny firenena miolon'olona, samy manao politika manokana any amin'izay misy azy ihany. Tsy hisy tafavoaka tsika hozy izy raha mandeha irery, fa tsy maintsy hovaina fomba fiasa ka apetraka manomboka izao nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany, ary tsy hisy asakana izany na iza na iza. Zay zany ny famitenana an'iny. Fa araka ny filazan'ny mpandinika kosa dia efa hatramin'ny ela no efa nisy fanjakana tsy hita maso, gouvernement invisible hoy ny vazaha, nanomboka amin'ny fametrahana an'izany lamina vaovao maneran-tany zany mba hifehezana izao tontolo izao, ary efa tonga eo amin'ny akatoky ny fametrahana azy tanteraka isika hony amin'izao fotoana izao. Maro ireo filoham-pirenena izay toy ny saribakolim-panatanteraka baiko fotsiny ihany avy amin'io fanjakana tsy hita maso io, dia toy izao amin'ny sary izao. Tomiantsika sy mananaina tokoa ilay saribakoly, ary mila tsy ho hita mihitsy hoe ilay raha namana io no mampietsika azy amin'ny alalan'ilay tady kely manify dia manify. Mampieritreritra an'ireo mpandinika koa ny zava-misy amin'izao fotoana, hoe eo mpametrahana filoham-pirenena saribakoly any amin'ireo firenena arabo angamba ilay fanjakana tsy hita maso. Hany ka mifanesy ireo fietsem-bahoaka any amin'ireo firenena arabo manan-karena petrolina toy ny tao Maroc, Tunisie, Égypte, Syrie, Libye, Yémen, Algérie. Nisy tamin'ireo hetsika ireo no efa nitarika fiongana filoham-pirenena voakasika toy ny tao Tunisie sy tao Égypte, izay samy efa nitondra amam-polo taona ny maro avy. Ny ao Libye moa dia nivondrona iraisam-pirenena mihitsy no mitaky ny fialan'ny filoha Kadhafi ary mampiasa tafika mihitsy rehefa tsy voaongan'ny vahoaka izany filoha izany. Ny mahagaga nefa dia mamono sivil ohatra ny ao Libye koa ny ao Syrie, nefa mitaza-potsy ny vondrona iraisam-pirenena. Ny antony dia satria tsy dia manana petrolina ohatra ny Libye hoy ny Syrie, hoy sasany. Fa io koa ny hafa hoe tsy mbola hita hoy izay olona solon'ny filoha Siriana. Fa amin'ny sasany indray dia hoe arovan'ny Sovietika sy ny Sinoa ny firenena Siriana satria misy tombontsoa an-dry zareo ngeza be ao. Ary ny nantao États-Unis aza dia nisy namono ny filoham-pirenena anankiroa, Abraham Lincoln sy John Fitzgerald Kennedy zany, satria araka ny filazan'ny mpandinika dia tsy nanaiky natao saribakoly fa saika hamoaka secret. Zany hoe izay tsy manaiky atao saribakoly zany dia hilika amin'ny fomba rehetra ka soloina olona azo baikoina, fa izay manaiky kosa tambazana harena sy vola ary voninahitra mba hitsokombakomba amin'ny fandrombana ny harena misy eo amin'ny fireneny. Rehefa firenena tsy manan-karena moa zany dia avelan'ny zareo hifamoana ao, sitrany ay mba miaina ny vava-mihinana. Zany rehetra zany no mahatonga an'ireo mpandinika manao io sary io, izay ahitana tanana amin'ny tanabasy, antsy, vola, horonan-tsary, ary tanana iray mampietsika olona mitady kely manify dia manify. Izany dia midika hoe ho ataon'izy ireo daholo izay fomba rehetra hifehezana ny olona, na hamono zany, na hampiasa vola anao kolokolo, na hampiasa ny ainao aman-jery. Ary soratra eo ambany moa dia midika hoe le commencement de la fin, na zany hoe ny fiatombohan'ny farany, satria milaza zany zareo fa efa manomboka tokoa ny fiafarana an'izao tontolo izao. Hoy tsika teo hoe ny ankamaroan'ireo mpitondra hitan'ny masontsika ireo dia saribakolim-panatanteraka baiko fotsiny ihany, ary zany dia baikon'olom-bitsy miasa miafina sy mangina. Izany hoe ireo mpitondra ireo zany dia ireo ny fanjakana hita maso, fa ireo olom-bitsy mibaiko azy ireo ny tena fanjakana, ka tsy nireo mpandinika hoe fanjakana tsy hita maso. Izany hoe mirona tsikelikely any amin'ny fanafoanana ny demokrasia koa zany ny fametrahana ny nouvel ordre mondial na ny lamina vaovao maneran-tany ity, satria maro anisa no mifidy ireny mpitondra ireny mba hanatanteraka ny etaentany.
Saingy tsy izany no mitranga fa lasa tsangan'olona fotsiny ny ankamaroan'izy ireny, ka ny vitsy anisa no mibaiko azy mba hiaro ny tombotsoany sy hanatanteraka ny tanjony dia fametrahana an'ilay fanjakana tokana maneran-tany. Ko raha ireo vitsy anisa ireo ary ilay fanjakana tsy hita maso, ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe iza marina ilay fanjakana tsy hita maso, iza ny ao anatiny? Ireo olona londoa maneran'izao tontolo izao dia mivohy ny fametrahana izany nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany izany. Ireo anefa araka ny voalaza teo aloha dia sary-bakoly fotsiny ihany ao anatin'ilay fanjakana tsy hita maso, fa misy manetsika azy ao ambadika ao. Ilay ataon'ny mpandinika hoe fanjakana tsy hita maso dia vondron'olona vitsy anisa, mpanan-karem-be maneran-tany, multimilliardaire, manana orinasa misandrahaka amina firenena maro, mahavita mamatsy vola entina firenena ray ady, mahavita miantoka amin'ny propagandin'ireo filoham-pirenena izay tiany ho toanana, ary mahavita mampiasa vola manaisotra izay mpitondra manelingelina azy arak'izao famelabelarana manaraka izao. Ty sary izay ataon'ny zareo mpandinika ty zao ohatra dia mampiseho ny sarin'ny filoham-pirenena Barack Obama eo ampovoany, ary manodidina azy ny sarin'ireo mpanan-karena indrindra maneran-tany, ary eo ambony dia misy soratra hoe ilay filoham-pirenena izay azon'ireo fehezina, izany hoe rafitiana zany le izy dia mila filoham-pirenena azon'ny fehezina zany ireto mpanan-karem-be indrindra maneran-tany reto. Ny tena tompo-kevitra ao anatin'izany fanjakana tsy hita maso zany dia vondron'olona vitsy, anisan'izay fianakaviana mpanan-karena indrindra maneran-tany, tsy mety afa-po amin'ny harena sy mangetaheta fahefana, ary mihevitra fa be loatra ny vava-mihinam-potsiny eto amin'ity tany ity, ka tsy ilaina ka mila hena na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Anisan'izany ny fianakaviana Rothschild sy ny fianakaviana Rockefeller izay hitantsika eto amin'ny sary, ary mbola ho jerevantsika manokana ny momba azy ireo rehefa aoriana kely. Lehibe an'izao tontolo izao moa no na le maître du monde no fiantson'ireo mpandinika an'ireo vondron'olona vitsy anisa, mpanan-karena maneran-tany ireo. Io sary io moa no entin-dry zareo mampiseho izany hoe lehibe an'izao tontolo izao izany. Sarina olona manan-kaja, ka ny lohany dia ity bola-tany iainantsika ity na globe terrestre, ary ny masony dia ao anatina telozoro na piramide misy maso eo afovoany, izay mampiseho fa mahita ary manara-maso sy mandinika ny toe-draharaha rehetra maneran-tany ireto lehibe an'izao tontolo izao ireto. Isarihana ny saintsika zany fa io telozoro misy sarina maso io na piramide dia iverimberina matetika satria misy dikany manokana izy io fa mbola ho hitantsika amin'ny tohan'ny famelabelarana manaraka. Ireo mpanan-karena ireo dia tompona orinasa marakotra firenena maro, multinational na trust tao io vazaha, ary ny harenany dia mifanahatsahana amin'ny harenan'ny firenena anankiray. Noho izany orinasany marakotra firenena maro izany dia manana fahefana ara-toe-karena sy ara-politika amin'ny firenena maro koa izy ireo, ary maro ireo filoham-pirenena na tompona andraikitra ambony ampiasain'izy ireo hiaro ny tombotsoany manokana. Izany orinasa izany izay an'ireto mpanan-karena reto dia matetika ao amin'ny sehatry ny banky, ao amin'ny sehatry ny indostria petrolina, ny indostria farmaseutika izany hoe mpanamboatra fanafody zany, ny indostria sakafo na indostria alimentaire, ny fanamboarana fitaovam-piadiana ary ny indostria informatika, amin'ny fanamboarana ordinateur sy logiciel isan-karazany sy ny sisa zany. Izy ireo dia olona tsy dia mba fantatry ny be sy ny maro loatra toy ireo filoham-pirenena, ireo mpanan-karena ireo zany. Ireo olom-bitsy mpanan-karena ireo dia manana sehatra karazany roa ahafahany fampiona. Ny voalohany dia ireo atao hoe club de réflexion na adikatsika hoe sehatra hifampidiniana. Ny ataondry zareo amin'io sehatra hifampidiniana io dia fivoriana ara-potoana, andinihana ny toe-draharaha maneran-tany amin'ny lafiny rehetra ary andraisana fanapahan-kevitra. Ny faharoa dia ireo atao hoe société secrète, adikatsika hoe fikambanana miafina,
izay sehatra hanatanteran'izy ireo ny fombafomba rehetra fanompoana ny satana. Raha ho jerentsika manokana aloha ty club de réflexion na sehatra iaraha-midinika ty dia toy izao manaraka izao ny mikasika azy. Maro ireo sehatra iaraha-midinika izay ionan'ireo lehibe an'izao tontolo izao ireo, santionany fotsiny ireo dimy hitantsika amin'ny sary ireo. Tsy ho jerentsika daholo izy ireo fa ity groupe de Bilderberg ity no andao ho jerentsika akaiky. Manana fivoriana ara-potoana isan-taona ireo tompon'izao tontolo izao ireo ao anatin'ilay vondrona atao hoe groupe de Bilderberg, ka amin'izany izy ireo no mandinika ny toedrarah rehetra maneran-tany. Ity sary ity dia mampiseho olona mivory ka eo afovoany ny tany izay voafatotra rojo ary mirehitra afo manodidina izay entina mampiseho fa ny fomba hifehezana ny tany sy izay rehetra eo aminy no antony fivoriana. Ny afo manodidina moa dia mampiseho fa atao mihitsy izay hampamaivay ny toedrarah eto an-tany mba hanamorana ny fifehezana azy. Eo ambony indrindra moa dia misy soratra tsy dia mazava tsara hoe Bilderberg izay anaran'ny sehatra ifampidiniana na club de réflexion matanjaka indrindra izay resahantsika amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izany groupe de Bilderberg zany dia tsy ireo lehibe an'izao tontolo izao ihany no mivory ao fa miaraka amin'ireo manam-pahefana na tompon'andraikitra ambony eo amin'ny sehatra politika na siantifika na teknôlôjika na eo amin'ny sehatra ny hainao manjery sy fanaovan-gazety na eo amin'ny ara-toe-karena na amin'ny lafin'ny ara-tafika sy ny sisa. Ndao aneo arahantsika ty filazam-baovao tany ampita ty izay milaza fivoriana anankiray nataon'ny groupe Bilderberg izany. Fitenintsika amin'ny teny gasy aloha dia avy eo avelantsika andeny amin'ny teny frantsay. Fivorian'ny groupe de Bilderberg izy ity, fivoriana atao isan-taona ary miovaova hatrany ny firenena anaovana ny fivoriana. Mivory ao ireo olona manan-karena indrindra sy ireo olona manana ny lanjany manokana maneran-tany. Hita atao ohatra ny mpanjakavavy Beatrix ao Pays-Bas, ry Rockefeller, ny milliardaire sy ny PDG ny Fiat sy ny sisa. Fivoriana miafina izy io ary tsy azo mpanao gazety hatrehana, ary ireo mpanao gazety sasa no mitsikilo ety ivelany sy manontany ireo sofera izay mandainga tsy mety milaza ny anaran'ny olona izay nentiny. Rehefa anontaniana mikasika izay antony fivoriana koa ireo mpivory rehefa mirava dia tsy mamaly na mitsotra fa tsy mahazo miteny izy. Farany rehefa nanontaniana ilay madama iray mponina eo amin'ny manodidina hoe fantatrao ve ny zavatra mitranga teto, dia tsy fantany fa angamba hoy izy fivoriana fanomanana ny lalao baolina kitra Euro 2000. Les personnalités les plus influentes du monde réunies dans le plus grand secret à Genval, dans le Brabant wallon. Chaque année, le groupe Bilderberg se rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux. Des réunions depuis toujours entourées de mystères. À Genval, Grégory Willock et Denis Cockart ont pu apercevoir notamment la reine Béatrix des Pays-Bas. Est-ce que vous avez vu Bill Clinton? Non, non, non. La reine Béatrix? Je n'ai vu personne. Est-ce que c'est la voiture de Bill Clinton? Ah non, pas du tout. Non, non. Celle de la reine Béatrix? Non plus. C'est la voiture de qui? Non plus. C'est la voiture de M. Strauss-Kahn. Hein. Mais voilà, le chauffeur de la reine. C'est vous alors le chauffeur de la reine Béatrix? Non. Et pourtant, regardez qui est au volant de cette limousine, c'est bien notre homme. Il nous faudra patienter quelques minutes et voilà Béatrix, reine des Pays-Bas, en personne. C'est que cette réunion, ici à Genval, est secrète. Je dirais même plus, ultra secrète. Les personnages les plus importants de la planète autour d'une table pour évoquer les grands problèmes du monde, politique, finance, mondialisation ou élections américaines, tout est passé en revue. Les membres du groupe baptisé Groupe Bilderberg s'engagent ensuite à user de leur influence pour faire respecter ce qui a été décidé. Mais ça, normalement, cela ne doit pas se savoir. Côté belge, c'est Étienne Davignon et Maurice Lipens qui sont présents. On sait que la reine Béatrix des Pays-Bas est là. Est-ce que Bill Clinton va venir? Je suis pas au courant, j'ai pas vu ces personnes-là. Good morning, Mr. Prime Minister. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Pouvez-vous nous dire qui sont vos collègues? Comment s'est passée cette réunion? Pas sûr qu'on soit censé faire beaucoup de commentaires, mais très bien. Très bien, c'était positif?
On s'est engagé à ne rien dire. Mais on sait que vous discutez des grands problèmes du monde, ça veut dire quoi en particulier? Est-ce qu'il y a des choses plus... Non, franchement, je peux pas. Bonne chance. quand même. Et Bill Clinton ne viendra finalement pas. Il s'est fait remplacer par Henry Kissinger. Présent en revanche, James Wolfenson, que l'on voit ici, le président de la Banque mondiale, Javier Solana, le représentant de la diplomatie européenne, les milliardaires Rockefeller et Soros, Giovanni Agnelli, le président de Fiat. Une réunion des personnalités les plus riches et les plus influentes au monde, tout cela à 2 pas de chez vous. Vous savez ce qui se passe? Non, pas exactement, je suppose, c'est le foot qui arrive. Euro 2000. Euro 2000, voilà, c'est ça. Comme quoi parfois, un secret peut être presque bien gardé. Ty amin'ny sary manaraka hitantsika ity zao ny fivoriany zany groupe de Bilderberg izany tamin'ny taona 14 teo. Mafy de mafy ny fiembenana ary tsy misy mipika mihitsy ny resaka izay fanaovanao na ny antony fivoriana zany na ny hevitra tapaka izay tompony andraikitra ambony rehetra mivory tao dia samy mampiatra ny hevitra tapaka tao any amin'izay toerana misy azy avy rehefa misaraka ao ary misy fiantraikany amin'ny fiainako sy ny fiainanao ary ny fiainan'ny mponina rehetra maneran-tany zany fanapaka-hevitra zany. Mais la seule chose qu'on apprend après un certain temps, c'est qu'il y a une décision prise par le ministère des Finances, par le ministère du Commerce, par le ministère de l'Industrie, par le ministère de la Défense, par le secrétariat d'État. On se dit, mais ça n'a pas de sens. D'où ça vient, cela? Mais la même chose est vraie sur les autres plans, sur le plan politico-militaire, sur le plan religieux et sur le plan socio-culturel. Mampatsiaro ilay kilalao taloha hoe daka tsy hita maso ka ny daka mipetaka sisa no hita fa tsy fantatra hoe iza marina nanao azy teo, ka izay fomba fiasa mangina sy miafina nefa ny misy fiantraikany any amin'ny mponina maneran-tany zay no nahatonga ny zareo reto nantsoina hoe fanjakana tsy hita maso. Araka ny nefa voalazantsika nefa dia santionany fotsiny ty groupe de Bilderberg ity fa maro ireo sehatra na vondrona ifampidinia na koa hoe club de réflexion izay ionan'ireo mpanan-karena maneran-tany ireo sy ireo tompony andraikitra ambony ireo zany. Ohatran'izany ny misy izany hoe club de Rome, trilatéral, CFR, maro zany ireo club de réflexion na vondrona ifampidiniana ionan'izy ireo fa ty groupe de Bilderberg ty zany no ndraisitsika ohatra fotsiny teto. Anakiroa amin'ireo mpanan-karembe ireo ihany no jerevantsika akaiky fa satria maro izy ireo. Dia ao zany ny fianakavian'ny Rothschild ary ao ny fianakavian'ny Rockefeller zany. Jerevantsika aloha ny an'ny fianakavian'ny Rockefeller. Rockefeller zany dia fianakaviana Amerikanina nanan-karena teo tamin'ny industrie pétrole indrindra zany izy io ary tamin'ny taona 710 tamin'ny 1900 dia efa voafehany avokoa 700 isanjaton'ny fanadiovana zany na ny raffinerian'ny pétrole tao États-Unis. Mpanan-karena indrindra tao États-Unis ary anisan'ireo mpanan-karena indrindra koa maneran-tany izy. Virus, a sickness that was infecting. Jamais on n'avait vu une telle accumulation de pouvoir et d'argent dans ce pays, ni même dans le monde. Rockefeller était l'homme le plus riche d'Amérique. Le monopole qu'il détenait sur le pétrole était devenu un vrai problème politique. Trop de gens en dépendaient. C'était comme un gouvernement invisible. Ils opéraient dans tous les États, mais sans avoir à rendre le moindre compte, ni à une région, ni à une ville. En 1910, John Rockefeller et son fils règnent sur un empire qui pèse 660 millions de dollars or. Le Standard Oil Trust contrôle 70 sociétés, 100 pétroliers, 150 000 km d'oléoduc, traite 84% du brut aux États-Unis et raffine 35 000 barils d'essence par jour. Ny tany nanorenana amin'ny biraon'ny ONU na firenena ankambana amin'ny États-Unis dia izy no nanome azy. L'ONU est à New York. Le bâtiment est bâti sur
un terrain qui appartenait à la famille Rockefeller. Zany tanjany ara-bola izany no natonga azy hanan-danja be teo amin'ny sehatra ara-politika sy ara-toe-karena iraisam-pirenena. Nandimby azy ny taranany taty aoriana ka tsy nijanona tamin'ny indostria amin'ny pétrole fa nitatra tany amin'ny orinasa mpanamboatra fiarakodia sy fiaramanidina, nitatra tany amin'ny banky ary nidirany koa ny fikarohana medikaly. Zay zany amin'ny fianakaviana Rockefeller. Ny fianakaviana Rothschild indray, ny fianakaviana Rothschild dia taranaka mpampinam-bola efa ela tamin'ny taona 570 ny efa nanana banky tao Francfort, Allemagne ingay Mayer Amschel Rothschild, ary avy eo samy nanangana banky tany amin'ny firenena hafa koa ireo zanany. Tao a Paris, tao a Frantsa zany ny anankiray, tao a Naples, Italie indray, tao a Londres, Angleterre indray, ary tao a Vienne, tao a Suisse ny anankiray zany. Mpampindram-bola ireo mpanjaka taloha tany Europa koa izy ireo zany, ireo Rothschild ireo dia mpampindram-bola andreo mpanjaka taloha tany Europa, ary zany dia nahafahan'ny fehiny ampaham-betsaka tamin'ny toe-karena Europeana, indrindra fa tao a Frantsa, Suisse sy Angleterre, ary efa nitatra hatrany États-Unis zany fahefany zany amin'izao fotoana izao. Nanan-karena tamin'ny fampindramam-bola ireo firenena miady izy ireo. Matetika zany ny fomba fiasan'ity fianakaviana Rothschild ity, efa misy firenena miady dia samy vatsiany vola daholo ilay mpifanandrina zany, na ny andaniny na ny ankilany. Ohatra tamin'izany zany tamin'ny adin'ireo tavaratra sy tatsimo tany Amerika, guerre de sécession zany, ny filaza azy tamin'ny 1861 hatramin'ny 1865 dia ny bankin'ny Rothschild tany Londres no namatsy vola ireo tavaratra, ary le bankin'ny Rothschild tany Paris kosa no namatsy vola ireo taty atsimo zany, ireo tatsimo. Ohatra mampiady akola mihitsy ireo mampiady ny firenena samy firenena na mampiady antrano firenena anankiray, ary mazava ho azy fa amin'ny adina akola tsy ny akola mihitsy ny mahazo vola fa ny mpampiady akoho. Tokony eritreritra ihany sika firenena malagasy fa ohatra ny tratran'izany koa sika tsy indraindray. Natsikaritra an'izany nataon'zareo Rothschild zany nefa zany tetik'andreo Rothschild zany ny filoham-pirenena Amerikanina tamin'izany dia Andriamatoa Abraham Lincoln zany, ka tsy nentiny nandoa ireo zana-bola be tamin'izany izy. Vokatr'izay dia nisy namono Lincoln tamin'ny 14 avril 1865. Nahitany tombony hatrany zany ny fisian'ireo adiny samy firenena, ka saika tao ambadiky ny tetika rehetra nampipoaka ireny ady ireny izy. Ohatra amin'izany zany ny révolution frantsay dia tao ambadiky izy, révolution sovietika araka ny resantsika teo, ny ady fitakinan'ny fahaleovantenan'ny Amerikanina tamin'ny Anglisy, ny ady lehibe voalohany sy ny ady lehibe faharoa dia tao ambadiky izany hatrany ny fianakaviana Rothschild. Izay rehetra izay zany no tena nampitombo be ny hareny, satria dia tafiditra trosa taminy daholo ny firenena, na firenena resy na firenena mpandresy tao anatin'izany ady lehibe voalohany sy ady lehibe faharoa zany. Le nouvel ordre mondial se décide ici, aux Nations Unies. C'est un gouvernement mondial. La Première et la Seconde Guerre mondiale ont été déclenchées pour créer les Nations Unies. Elles font commerce de la guerre. Les guerres comme les ponts sont des constructions humaines. Le nouvel ordre mondial fait commerce de la guerre. Il crée des guerres pour pouvoir négocier la paix. Ce bâtiment n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Raha fitinina zany izy teo dia hotsika hoe ireo Vitsianisa mpanan-karem-be maneran-tany multimilliardaire ny tena lohany ao anatin'ilay fanjakana Jitamaso na gouvernement invisible hoy vazaha. Ary santionany no jerentsika teo tamin'izany ny fianakaviana Rothschild sy ny fianakaviana Rockefeller. Ireo mpanan-karem-be ireo dia manana sehatra roa ifampitaomana izy ireo, ka ny voalohany dia ireo atao hoe club de réflexion na vondrona na sehatra ifampidinihana. Ao anatin'ireo vondrona ifampidinihana ireo
Izy ireo no mikondò miaraka amin'ireo tompon'andraikitra sy manam-pahefana ambony maneran-tany toy ny filoham-pirenena sy ny sisa. Ary mandritra izany fikonan-doha izany no andinihan'ny zareo mitoetra raha rehetra maneran-tany, na ara-politika io, na ara-toe-karena, na ara-tafika, na ara-tsosialy sy ny sisa. Ary amin'izany fikonan-doha izany koa ny andraisan'izy ireo fanapahan-kevitra izay misy fiantraikany amin'ny fiainantsika mponina rehetra maneran-tany. Amin'ny fomba miafina hatrany anefa no hanatanterahana izany fikonan-doha izany, ka izay no mahatonga azy antsoina hoe fanjakana tsy hita maso. Ny groupe de Bilderberg moa no santonany tamin'ireo club de réflexion na mifondrona hifampidiniana izay nijerentsika akaiky teo. Izay zany ny amin'ilay sehatra voalohany izay ifampitauman'ireo mpanan-karem-be maneran-tany ireo. Ny sehatra faharoa izay ho jerevantsika indray zany zao, ny sehatra ifampitauman'ireo mpikambana amin'izany fanjakana tsy hita maso zany dia ilay atao hoe société secrète na adikatsika amin'ny teny gasy hoe fikambanana miafina. Anisan'ny fitaovana lehibe amin'ny fametrahana ny nouvel ordre mondial na ny lamina vaovao maneran-tany ireo antsoina hoe société secrète izay adikatsika hoe fikambanana miafina. Ka ho jerentsika manaraka izao momba azy ireo. Ny ampahany amin'ireo le mpikambana ao anatin'ny fanjakana tsy hita maso ireo dia mbola mpikambana ihany koa zany ao anatin'le fikambanana miafina na le société secrète zany. Ary maromaro le fikambanana miafin'ireo. Ao anatin'le fikambanana miafin'ireo zany no sehatra andraisan'ireo mpikambana anjara amin'ny fombafomba fanompoana satanika zany na culte satanika. Ireo mpanan-karena ireo moa zany indrindrindrindra ny tena mpikambana amin'izany fikambanana miafina izany. Ary ny fianakaviana Rothschild aza dia anisan'ny mpanorona ny ray tamin'izy ireny, dia ny fikambanana Illuminati zany. Ary ny fianakaviana Rothschild dia manana chateau ao Glasgow any Ekosy izay toerana voalaza fa tempoly satanika, satria ao ny isan-taona no atao fombafomba fanatanterahana ny contrat miaraka amin'ny satana ho an'ireo mpikambana tonga amin'ny grady efa tokony hanatanterahana izany. Dans la région immédiate de Glasgow, il y a le château Rothschild qui abrite un des principaux temples sataniques où annuellement les 8 grands chefs du monde se rencontrent avec les 13 du Coven. Et ce sont les mêmes 13 prêtres druides qui sont les personnes consacrées au culte de Satan et qui doivent présider au contrat satanique à l'intérieur et de la franc-maçonnerie et des Illuminati. Amin'ny alalan'ireo fikambanana miafina ireo na société secrète ireo no anjonoan'io fanjakana miafina ireo olona hita fa mety afaka hanampy azy amin'ny fametrahana ny fanjakana tokana maneran-tany. Ary amin'ny alalan'ireo fikambanana miafina ireo koa no ametrahan'izy ireo ny olony any amin'ireo rafitra rehetra stratejika, izany hoe ohatra hoe any amin'ny tafika zany, any amin'ny fikarohana, any amin'ny fanabeazana, any amin'ny fahasalamana, any amin'ny politika, any amin'ny sapapitsokilovana, any amin'ny toe-karena, any amin'ny lafiny ara-bolona, dia zany zareo ametrahana olona daholo zany amin'ny alalan'ireo fikambanana miafina ireo. Anisan'izany rafitra stratejika izay zany zareo ametrahana olona zany ohatra ny OMC zany izay mikarakara ny lafiny ara-baritra maneran-tany, ny OMS karakara ny lafiny ara-pahasalamana, ny OTAN amin'ny lafiny ara-tafika iraisam-pirenena, ny CIA izay sampam-pitsikolovana amerikanina, ny banque mondiale, ny FMI na ny tahiry mbola iraisam-pirenena, dia ny ONU na ny firenena nikambana sy ny sisa. Ireo zany le sehatra stratejika izay ezahan-jareo ametrahana ny olony amin'ny alalan'izany fikambanana miafina izany. Anisan'izany fikambanana miafina izany reto manaraka ireto, miaraka amin'ny sary na ny symbole ny tsirairay avy izay famantarana azy. Raha jerena tsirairay zany izy ireo dia ao ny fikambanana miafina franc-maçon. Ny sary famantarana anazy dia io misy sarina compas sy ekera ary misy soratra G eo afovoany.
Manaraka ao ny fikambanana Illuminati. Ny sary famantarana anazy dia misy piramida, zany hoe telo zoro, misy maso didin'ny hazavana eo amin'ny tendrony ambony. Ny manaraka dia ao ny Skull and Bone, izay sary famantarana anazy dia sarina karandoha misy taolana lava anankiroa eo ambany ary misy soratra hoe 223 na 322. Ao koa ny Bohemian Club, ny sary famantarana anazy dia io hitantsika io sarina vorondolo misy soratra B sy C amin'ny andaniny anankiroa. Ny farany dia ao ny Rose Croix, io hitantsika io misy sarina Lacroix. Maro moa izy ireo fa santionany reto, ary na ireto ara zany dia jerentsika malakilaky fotsiny aloha ny ambangovangony, fa ny franc-maçon sy ny Illuminati no tena ho resahantsika betsaka aoriana kely. Marihana aloha fa ireo fikambanana miafina ireo dia tsy misy mifanipaka na ray ary, fa mifameno ary mifampidipiditra zany izy ireo. Ary nareo mpikambana raha zany dia maro ireo mpikambana mikambana amina fikambanana maro zany ny mpikambana anankiray. Hojerentsika aloha ny fikambanana miafina franc-maçon. Ny firenena Amerikanina izay firenena matanjaka no tena nikendrendry zareo voalohany ho fehezina, ka ireo filoha Amerikanina rehetra mifandimby dia saika franc-maçon avokoa. C'est à se demander quel président américain n'était pas franc-maçon. De Franklin Roosevelt à George Bush, de Harry Truman à Reagan, la liste n'en finit pas. Presque tous les présidents l'ont été. C'est amusant de voir qui ont été ou qui sont les francs-maçons. L'astronaute Buzz Aldrin, John Wayne, Bob Hope, W.C. Field. C'est à se demander ce qu'ils tirent de la franc-maçonnerie. Ny antony safidianan'ny firenena Amerikanina dia noho izay tanjany izay ka azo ampiasaina tsara izy entina hifehezana ireo firenena hafa. Gendarme du monde izy ireo filoham-pirenena sasany, ny antson'ny Amerikanina zany hoe gendarme amin'izao tontolo izao. Ho andry zareo franc-maçon ny mpikambana rehetra dia tsy maintsy manao laharam-pahamehana ny tombontsoan'ny franc-maçon alohan'ny zavatra rehetra. Ka raha filoham-pirenena ilay mpikambana ohatra dia tsy azo natao ambonin'ny tombontsoan'ny franc-maçon mihitsy na dia ny tombontsoan'ny firenena izay entiny aza. Ka raha ilaina aza ny amadian'ny firenena dia tsy maintsy ataony zany, ka manamafy izany indrindra ity trangan-javatra manaraka ity. Teo amin'ny fasan'ny George Washington izay filoham-pirenena Amerikanina voalohany indrindra dia nahitana izao soratra manaraka izao: franc-maçon sy président voalohany. Zany hoe ny maha franc-maçon azy zany aloha no nisoratana voalohany, izay vao nisoratana ny maha président voalohany anazy. Ka raha lasa ohatran'ny hoe ambin-javatra na vadinasa zany ilay maha filoham-pirenena azy. Ka izay indrindra no manamora ny fifehezan'ireo franc-maçon firenena Amerikanina mba hifehezan'ny firenena Amerikanina firenena hafa indray rehefa avy eo. Ary na dia ireo vahoaka Amerikanina aza dia efa mihay ireo mpitondra ao aminy hoe tsy tena mitady ny tombontsoa fireneny fa mitady ny tombontsoan'ny tena manokana sy ny fikambanana miafina izay misy azy. Ity koa misy fanadihadiana anankiray mampiseho izany tena tanjaka sy herin'ny États-Unis zany ka mahatonga anazy ho ataon'ny firenena hafa hoe gendarme du monde na gendarme amin'izao tontolo izao. Hatramin'izao fotoana itenenantsika izao dia mbola ny Amerikanina ihany ny firenena nampiasa ny bomba atomika, ary toy izao no fisehoan'izany rehefa napoaka tao Japon. Ity tompona andraikitra Amerikanina ambony ity: izahay tsy miraharaha izay fihevitra firenena hafanay ary tsy hafahafa izahay ampiseho izany. Izahay Amerikanina, ianareo tsy izy. Ataonay daholo izay tianay atao, na iza na izy zany, ka na ianao miandany aminay na ianao manohatra anay, na izany firenena mikambana izany aza dia maivana aminay. Tsy ho ekenay mihitsy izay firenena mampiatrano na mamatsy vola na manome fitaovana ireo terroriste mpampiororo.
roa amby dimampolo amby zatony ireo zany na hoe ireo toerana mpitoviana ny tafika amerikanina izay miparitaka manerana an'izao tontolo izao, ary matetika izy ireny dia eny amin'ny toerana misy loharano nangovo matanjaka zany, zany eny toerana misy pétrole na ohatran'izany. Aujourd'hui, les États-Unis comptent 152 bases militaires à travers le monde. Parmi elles se trouvent des bases situées près d'importantes sources d'énergie qu'ils ont établies sous le couvert de la guerre au terrorisme. Les militaires américains appellent cela la domination tout azimut. Raha jerevantsika indray ny Skull and Bones. Ny Skull and Bones zany dia fikambanana miafina amerikanina, manana foibeny tao amin'ny campus ny université tao de Yale ao États-Unis zany. Izy io dia fikambanana miafina natokana ho an'ny mpianatra ao États-Unis, ary samy nianatra tao amin'ny université de Yale io daholo zany, sy mpikambana tamin'ny Skull and Bones zany, na Andrew George Bush zany, na Andrew George Bush izay filoham-pirenena amerikanina teo isika, dia na ny raiben'izy ireo koa zany dia nianatra tao amin'ny université de Yale io sady mpikambana amin'ilay Skull and Bones zany. Rehefa anontaniana moa Andrew George Bush, ohatran'ity hitantsika ty George Bush zanany zany, rehefa anontaniana zany amin'ny dikan'ilay taremarika 2,3 sy eo ambanin'le taolana sy le 42 dia mezana fotsiny le rak'izao hitantsika zao. The conspiracy theorists are going to watch. I'm sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322. Tonga amin'le fitenin'ny tanora hoe mody fanina zany ngarainy eto. Misy moa ireo mpanao gazety sasa ka navita nakasary antsokosoko ny zava-mitranga eo anivon'ireny fikambanana miafiny ireny, ary noho izy nalaina tsokosoko angamba dia tsy dia mazava ny sary. Ty manaraka ty ohatra ny tranga tao amin'ny fanantanterahana fombafomba iray tao amin'ny Bohemian Club izay nalain'ny mpanao gazety iray antsoina hoe Alex Jones. Taty aorianan'io dia nanady ady mpikambana iray hitany tao momba io fikambanana io Andriamatoa Alex Jones, ka niaiky le rangahy hoe mpikambana ary fikambanana tsy misy maratsy azy io izy, nefa sady tezitra ihany izy no nanometsiny any Andriamatoa Alex Jones zany hoe tsy ara-dalàna ary tsy mendrika ny nataon'ny Alex Jones zany izay niditra tsokosoko tao amin'izany fotoana nivorian'ilay fikambanana zany, ka naka film ary nanaparitaka an'izany film zany. Ty manaraka ty indray no nitranga tao amin'ny franc-maçon tamin'ny fotoana fandraisana mpikambana vaovao. Ratsiratsy ny sary eo ambony satria nalaina tsokosoko, mazavazava kosa lay ambany satria dia avy amin'ny zareo franc-maçon mihitsy no nanome azy. Asa mety efa niovatetika indray ngamba ry zareo ka na efa matoko tena fa tsy mila miafina intsony satria efa tsy hisy asakana intsony ny fametrahana an'ilay fanjakana tokana, araka ny filazany Andriamatoa Nicolas Sarkozy teo hoe tsy hisy asakana izany na iza ozy izy. Tsy ho jerentsika tsiraray moa izy ireo fa ny Illuminati sy ny franc-maçon ihany izay sady mifandray no tena manan-danja indrindra no alalintsika bebe kokoa. Nefa alohan'izay dia ho jerentsika ny avian'ireo fikambanana miafina rehetra ireo aloha zany amin'ny ankapobeny, zany hoe ho jerevantsika ny tantaran'izy ireo zany. Raha ny tantaran'ireo fikambanana miafina ireo na société secrète zany dia zao efa nisy hatramin'ny ela zany izy ireo. Tany amin'ny taona 3 taona talohan'ny Jesosy Kristy tany hono dia efa nisy izany fikambanana antsoina hoe Confrérie du Serpent, izay azo adika tsotsotra hoe firalahin'ny bibilava. Ny bibilava tiany ho tenenina eto dia ilay menarana ela izay namitaka ny Eva tao Edena. Ho an'ity fikambanana ity mantsy dia i Satana no Andriamanitra tsara satria namela ny olona nahazo fahalalana, fa ilay Jehovah Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha kosa no Andriamanitra ratsy satria nanakana ny olona nahazo fahalalana hono. Ho tokoa mantsy Andriamanitra tamin'ny Adama tamin'izay raha ny ao anaty Baiboly zany jerevantsika. Ao amin'ny Genesis 2:7-12. Fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana
fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Dia hoy kosa ny Satana na ilay menarana tamin'ny Eva rehefa avy eo. Rehefa nilaza zany Eva hoe zay tsy mahazo mihinana an'io zany, fa maty zay raha mihinana an'io. Dia zao nataon'ny Satana, tsy ho faty tsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia hiratra amin'ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalalany tsara sy ny ratsy. Ao amin'ny Genesis 3:4-5 misy izay. Nanomboka teo zany dia isariana ny saintsika avetrany fa iverimberinao matetika eto ny teny hoe hazavana na lumière zany, na nahazo hazavana illuminer, na fahalalana connaissance, na fahalalana miafina connaissance occulte. Ry zareo mpomba fikambanana miafina confrérie de serpent na ny firalahian'ny bibilava mantsy zany dia natsapa fa mivoaka avy tao anatin'ny aiziny tsy fahalalana izy ireo ka toy ny nahazo hazavana nampahiratra ny masony ary natonga azy nanana fahalalana miafina, izay ilay hoe connaissance occulte, izay nafeniny mafy tamin'ny be sy maro mihitsy zany zany fahalalana miafina izay azony zany. Que la connaissance mène au pouvoir. Mais la connaissance occulte est encore plus puissante. Et la connaissance occulte est encore plus puissante. Et la connaissance occulte est encore plus puissante. Noho izany zany dia nanompo ny Satana io fikambanana miafina confrérie du serpent io, ary araka ny filazan'ny mpandinika dia izay koa no narahany reto fikambanana miafina rehetra taty aoriana reto, reto société secrète taty aoriana zany. Ao anatin'izay moa ny franc-maçon sy ny Illuminati. Radinihana ara-baiboly ny fananan'ireto olombitsy reto harembe sy fahefana ary ny etaetan'ny fesy anjaka amin'izao tontolo izao sy ny fanompony an'ny Satana dia toa manatanteraka ilay tenin'ny Satana tamin'i Jesosy ao amin'ny Matio 4:4-5 hoe ary ny devoly nitondra azy indray nankany tendrombohitra avo dia avo ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba ny voninahiny dia nanao taminy hoe izao rehetra izao dia omeko anao raha iankohaka eto anatrehako ianao. Ary ireo filoham-pirenena mitsikombakomba amin'ireo mpanan-karembe ireo dia toa manantanteraka ilay ao amin'ny Apokalipsy 12:7 hoe fa tamin'ny divay amin'ny fahatezerana noho ny fitsangatsangany no nalavon'ny firenena rehetra ary ny mpanjakany tany nitsangatsanga taminy ary ny mpandrato amin'ny tany tonga mpanan-karena noho ny afatratry ny nitiavan'io ny zavatra mahafinaritra ny tena. Eny ary, fa mila belarana ilay atao hoe nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany moa no nataontsika teto. Mbola itoy ihany moa izy ity nefa ho fampitinana izay vita aloha dia ampatsahivina amintsika fa araka ny fahitan'ireo mpandinika azy ny hevitra ao ambadika izany nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany zany dia ny fikasan'ireo olombitsy mpanan-karembe maneran-tany ifehin'izao tontolo izao sy ny loharano-karena rehetra izay misy eo aminy. Noho izany dia mikasa metraka fanjakana tokana maneran-tany izy ireo ka amin'izany dia ray ny fanjakana, ray ny tafika, ray ny vola, ray ny toe-karena ary ray koa ny fivavahana. Efatra amin'ny ela hono no efa niasa mangingina nametraka tsikelikely izany nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany zany zareo. Ary izany dia manova tsikelikely ny fiainantsika zanak'olombelona fa saingy tsy tsapantsika izany ka izay no ny antson'ireo mpandinika azy hoe fanjakana tsy hita maso. Efa eo amin'ny ankatoko ny famaranana amin'ny fametrahana izany nouvel ordre mondial na milamina vaovao maneran-tany na fanjakana tokana izany mihitsy ry zareo amin'izao fotoana izao. Mampiasa ny herin'ny maizina koa izy ireo amin'ny fanatanterahana izany fikasana izany ka izay indrindra ny tena antom-pisin'ireo fikambanana miafina izay anatanterahana ireo fombafomba fanompoana ny Satana.
Hitantsika amin'ny manaraka ny famaliana ilay hoe ahoana ny fomba hametrahana an'izany nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany zany. Anisan'ny hitantsika amin'izany toy an'izany koa mikasika an'ireo fikambanana miafina dia ny franc-maçon na ny illuminati zany izay tena manana toerana lehibe eo amin'izany fametrahana nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany zany. Ny mikasika ny zava-miafy ny vola dolara amerikanina sy ny ao ambadiky ny raharaha 11 septembre 2001 tao World Trade Center tao New York, États-Unis. Zay zany fa dia manasa antsika indray hiaino sy hijery ny famelabelarana amin'ny manaraka. Misaotra tompoko. Nouvel ordre mondial, nouvel ordre mondial, l'ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany, vaovao maneran-tany, vaovao maneran-tany.